Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'izao zoma alina izao ampitiavana no iarabana antsika rehetra anterina ihany koa ny fiarabana nahatratra ny taona vaovao 2020 sy 2020 ho tain'Andriamanitra isika rehetra. Fandarana mikolo hevitra raha tokatrano raha mpianakaviana no resahana androany antony betsaka amintsika amin'izao fotoana izao mbola mamangy fianakaviana noho ny taona vaovao. Maro ihany koa no mivory eny anivon'ny ankohonana samy hafa eny hoe anao ahoana ity taona ity firaritsory matetika eny hoe ahitany sosiny tsara ho tain'Andriamanitra ao anatin'izany taona vaovao izany. Ahoana nefa ny anjarantsika olombelona amin'ny fanatsarana amin'ny taona vaovao, fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fiainana ao an-tokatrano, ny raharaha an-tokatrano amin'ny ankapobeny. Izay no resantsika amin'ity fandarana mikolo hevitra ity. Raha mazaratsika dia ny vehivavy no vitsivitsy kokoa nandritra n'iny taona lasa iny ho an'ireo vahiny teto anivon'ny fandarana. Amin'ity anio ity kosa rezahana ny ijery an'izay ho amin'ny fomba maharitra dia izaho irery enikaja no latokana ato anatin'ny vahiny amin'ity fandarana volana janoary taona 2020 sy 2020 ity. Misy antony manokana rem-pianakaviana daholo no vahintsika satria ny reny no mitarika ny hoe firenena ary izay ihany koa no malagasy. Izay ny ezahantsika omena lanja androany. Vahintsika voalohany ary asesiko avy ato amin'ny ankaviako ato Ramatoa Tatamora Zavindrakoto manampahaizana manokana momba ny psychologie sociale sy ny communication ny serasira mpanolotsaina mahakasika ny fiainan-tokatrano na conseil conjugal ihany koa tonga soa ato anatin'ny fandarana tompoko. Miaraba ny Enikaja, miaraba ny izay miravavy Piajetra, miaraba ny mpanaraka ny Kolo TV sy ny FM TV. Miaraba antsika rehetra natratra ny taona vaovao momban'ny fahasoavan'Andriamanitra mandraka hariva dia misaotra amin'ny fanasana. Vahintsika manaraka kosa Ramatoa Raherso Vololona Victorine solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina eny Ambohimanarina zany filohan'ny komisiona amisahana ny asa-panjakana ny asa ary lalàna sosialy eny amin'ny anteny miaram-pirenena renim-pianakaviana ihany koa mazava ho azy. Ramatoa solombavam-bahoaka tonga soa tao anatin'ny fandarana. Miarabanao namana Enikaja ato amin'ny Kolo TV eto amin'ity fandarana mikolo hevitra ity dia miaraba anazy miravavy ihany koa dia manatitra miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo nahatratra an'izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao dia alefa avy hatrany ny firarintsoan'ny vahoaka rehetra mba ho taona zina ho feno fitiavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay isam-batan'olona isa tokatrano isa tokonam-baravarana eo ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra fa indrindra ho an'ny Madagasikara ray manontolo ty taona vaovao 2020 sy 2020 ity. Ny vahintsika fahatelo Ramatoa Rasoarinala Mariette na i vakomanga mahay mandihy ianao hatramin'izay hita mihira iresaky vakomanga androany miaraba anao tonga soa tao anatin'ny fandarana. Ento miaraba ny Enikaja dia miaraba ny mpijery ny Kolo TV rehetrarehetra dia miaraba antsika rehetra arabaina tratra ny taona daholo e. Eny azy. Raha tokatrano no resaka tsy agaga raha itsikitsiky izay mandra-pahavitan'ny fandarana vao manomboka raha teo ny taona dia santarina amin'izay tsika izay fandarana izay zana ihany koa ampitaina fifampitaizana hevitra maro samihafa mba ahasosy ahatsara ny tokatrano. Niezaka namitany ny olo-pirenena tsotra izay ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana no heverinao fa tokony ho fifandraisana ao an-tokatrano amin'ny ray aman-dreniny zanaka eo anivon'ny ankonana hoentina mba mahita fombiazana mandritra ny taona ndao raha antsika avy hatrany ny hevitry ny olo-pirenena avy eo tsika miditra ao anatin'ny adihevitra. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana fahaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy matsika Che misy problème ny zanaka dia indray aman-dreny tonga dia mibedy foana fa tsy mba meno problème ny aloha. Fifampiresahana angamba dia fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Koa mba hiendry ny zanaka dia mba hanaja ray aman-dreny amin'izay zavatra atao dia mba mianatra tsara mbola mpianatra. Fanajana zany tsara indrindra amin'ny taona vaovao e. Fanaovana ny zavatra tsy mety. Ny fahatsarana zany tokony na bebe koa tsy ny zavatra teo aloha zany mbola vaverina ihany. Satria ny taona vaovao dia tokony zavatra vaovao indray zany ny zavatra tokony iseho e. Tokony hifanaja aloha dia mifampatoky dia tokony fandray am-po
tokony mananatra ny zanaka matetika dia mifandray amin'ny zanaka dia manoro anazy amin'ny zavatra tokony ataony ny zanaka makatoy dia mino zavatra tenenin'ny ray aman-dreny misy ny fifandeferana fampiresaka raha vao hoe zavatra tsy nentina atao taloha zany dia tokony hovaina satria ohatrany hoe very amin'ny taona ohatsy taona very amin'izay tena 2014 zany dia hoe miova an'izay iny 2015 zany ohatra izao hoe ny olana zany misy disadisa ohatr'izay zany hoe resaka ao an-trano dia famaliana dia ilay zavatra tsy nety dia hovaina izay zany hitako hoe ny ray aman-dreny zanaka tokony ifampiresaka satria ilain'ny tanora miresaka amin'ny ray aman-dreny dia ny tanora koa tokony heno ny ray aman-dreny foana na diso na tsy diso eo amin'ilay resaka fitiavana zao dia misy ny ray aman-dreny miteny hoe aza mbola manao an'ity aloha fa mbola ohatran'izao dia lasa tezitra ilay zanaka hoe tsy tia ny dada sy ny mihitsy azy zany ohatra na ohatr'izany. Fiaina tokantrano, raharaha tokantrano, raharaha pirenena. Bakomanga, ahoana ny fomba aombiaza amin'ny tokantrano anankiray amin'ity tontira ny fifandraisana ao anatin'ny tokantrano, ahoana ny hevitra? Ny hevitra zany dia tokony ifampiainiko aloha ny any ray aman-dreny sy ny zanaka na ny vady na ny fianakaviana tokony ifampiaino zany satria rehefa mifampiaino ny olona zany dia hita eo zany ny hoe zao no tsy mety zao no mety dia amin'izay afaka mifanaja mifamevoninahitra fa tsy rehefa misy zavatra dia ifamparitarita na tsy mety fa mifampiaino ny tena zava-dehibe eto ambony tany zany. Raha matoa sy mamahoaka raha tsika mahita amin'izao fotoana fa azakazaka ny fiainana ary na ny fotoana tena hoe tery dia tery angalarina zany na ny fifampiresahana na ny fifanankalozan-kevitra ao anatin'ny tokantrano dia amin'ny maharen'ny mpianakaviana ny tena nefa na dia atao raha hoe misy ny sehatra hafa tena iasana eo amin'ny sehatra politika dia mipetraka foana ilay maharen'ny mpianakaviana zany hoe tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany tokantrano ao anatin'izany ankonana zany raha miresaka manodidina ny hoe ankizy zanaka satria fantatritsika loatra fa raha ny ankonana ny ankizy no tsara karakara dia le reny zany ny anisan'ny tena hoe voalohany tompon'andraikitra mivantana amin'izay dia izay indrindra tsy adinoina mihitsy zany le hoe fifaneresanana zay sy fifampainoana arak'izay ny tenen'ny zoko vavitato Bakomanga fa tena zava-dehibe loatra le fifampainoana sy fifampiresahana satria izay no mitarika ny fifandraisana tsara eo nivozay ankonana zay ary sotranao be dehibe mihitsy nanasa amin'ity taona vaovao ty satria voalohany taona zao mamarana ny taona dia manao jery todika hoe inona nety sy ny tsy nety tamin'ity taona lasa iny dia tsidika ny taona vaovao dia hoe inona zany lesona niraisina tamin'iny na niratsina ny tsara anatsarana nyty taona vaovao ho avy ity zany dia arak'izay ny teneniko izay hoe tena azakazaka amin'ny fiainana ray amanontolo dia mila amboarina foana nefa narzanona tsy zany ny fifandraisana ao tokantrano na inona zavatra atao any ivelany any na inona ndraikitra raisina dia ny ao tokantrano tsy adinoina foana. Raha matota tamira zavatra kota mamela ianareo aloha somary zadaikatra ihany manoloana an'ireto zoky reto ny aminay fiainany ankonana fa na izany zany tsy tompo teny fantatra ihany koa misy toromarika fito ahafahana manorina tokantrano vanina ankonana vanina ny voalohany dia tsy tokony atao atsirambina ny hafa ny vady aman-janaka zany na zay olona fanampiny ao tokantrano ny faharoa dia tsy tokony heritreritra ny saraka mihitsy ny mpivady mba apatezana ny fiaina tokantranony mandritra ny taona aloha fa miavao isan'andro io zay mankony taizasaina zany avaozina tsy kelikely le izy fa tsy hoe tsy saraka mihitsy mandra-pahafaty fa afaka roa taona misaraka ihany fa tsy saraka aloha amin'ity taona vaovao ty dia manao miezaka mafy be tonga indray ny taona vaovao indray dia tsy saraka indray aloha ohatra le teny le lehilahy teo hoe tokony adino ny zavatra taloha ary ho voalasa ao anatin'izany mihitsy ny secret fahatelo dia aza ty tena ny secret faefatra dia mifanaja ray aman-dreny sy ny zanaka zany tsy zay ao anaty tokantrano ny fahadimy dia tokony mahay mandanjalanja tsara ny momba ny hafa zany hoe momba ny lehilahy le vehivavy na momba ray aman-dreny le zanaka ny fahenina dia tokony mahay mifamela heloka
vavony taona avy aloha zay lasa tany lasa aloha fa manamboara vavao indray amin'ity a ny fafito farany le zao a aza sasatra mitady torohevitra mandahitra ho fiaina tokantrano izay la izy ny anapoko an'izay a tsy voatery ho marina ny a fa samy manana ny fomba hitondrany ny fiaina tokantranony a kanefa mba misy fomba mandahitra kosa ampiarana an'izany atonga ilay ankohonana vanina ho taratry ny firenena ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe miazakazaka ny ireo singa maro samihafa izay mampiena ny fotoana ifampiresahana fa indrindra mampitomba ny karazana fakapana samihafa fa indrindra mekely ny taonany ankizy no miditra eo amin'ny fiainan'ny olon-dehibe sy ny sisa resam-pitiavana olana resa-bola olana resa-pitaovana olana bakomanga mbola ny amin'tinako an'izay dia hoe rava efa simba ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao tonga 520 inona no azony tokantrano atao manoloana an'izay tena sarotra be anyko aloha satria zay nataoko hoe mila mifampiaina satria raha vao tsy mifampiaina le olona tsirairay amin'izao a dia tena raharaha be satria hitanao misy ankizy a amin'izao fotoana eny amina eny a ankizy kely tsy haiko manomboka eo amin'ny 5 taona 1 taona 7 taona 8 taona 10 taona mampalahelo satria misy tsy ao anatrehan'ny ray aman-dreny ny sasany fa misy amin'ny maraina izy dia efa miandro hoe mitady ampango ohatr'izay zany ny tena fiainan'ny ankizy kely ety ny ety amin'ny bakarité ety manakakina ety dia ohatrany hoe indraindray ako voadona kely ihany ny foka dia miezaka ihany koa nefa indraindray mba manampy an'le ankizy tsirairay satria ireo ankizy ireo kena ankizy efa le ray aman-dreny efa tena vomavy a mbola be voka ihany le ray aman-dreny sasany le reniny dia teneniko indraindray aza mbonao be voka tsiny aza mbonao be voka tsiny ankizy satria reto arao manahirana fa mba zavatra hafa indray to mba andeotsika hitady vola indraindray ary mba mame fond kely ihany mba hoe anaovana varotra anaovana an'izao fa bakomagna zany indraindray tena potipotika mihitsy ny foko amin'le olona eny fa dia endy zao a ohatrany anahirana tokoa angely tena le olona hoe aza miteraka tsony fa manoloana le hoe kely sisany ankizy miditra ao amin'ny fiainana ny olon-dehibe fa ny olon-dehibe koa toraka izany fa tokony mahay mitantana ny tena ny olon-dehibe na inona aloha zany napetraka Andriamanitra ho mialohan'le zanaka ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny zany tokony mandamina sy mandanja tsikelikely lalan'ny zanaka maika moa fa isika reny zany am'le fitantanana ny tena mahareny zany amin'ny mahareny a fitantanana ny tena raha ohatra na manokana zao hoe atao miandraikitra olon-dehibe marobe a amina sehatra irasam-pirenena rehefa tonga ato a fikambanam-behivavy ao amin'ny fiangonana rehefa tonga eto a kopiara-mivavaka rehefa tonga eto a fikambana-tsotra eto amin'izay a ineny tonga eo amin'ny tokoana ambaravarana miala amin'izay ny titra hafa rehetra fa ineny amin'izay karadindray sisanyle ineny ao atrano mahavita zavatra be deabe ny atondray sisy ineny ko 10 minitra rehefa presahana be deabe zany amintsika communication a manao communication ilay adin'ray sisa mahaneny zany a ny resaka ny tena zava-dehibe ny fifanakalosana eo amin'le ray aman-dreny sy le zanaka ny fifampiainona araky ny tenineny bakomanga to ao anatin'ny adana izay raha misy fifampiainona efa zavatra ngeza be zay fa ny tsy misy mihitsy no tena olany le fifampiainona raha ohatra ka tsy lavaresaka be dia tataraiko hoe inona nataonao androany inona ny tianao natao zao ny tsy tokony nataonao androany zao ny tsy mety ataonao rehefa mitantara le zaza dia tokony matoky le reny na le ray aman-dreny fa za te hiteny hoe reny foana satria le lehilahy tena be asa be loatra ka tsy hainy intsony migere an'iny fa ny vehivavy no natao igere zavatra be deabe ao tokantrano ny olana manoloana an'izay ny fari-piainana samy manany azy ary samy manana fahasahiranany dia samy hafa zao ny zavatra nyresahana teo be asa be ny lehilahy atindray a manabe voka fotsiny le lehilahy zany satria tsy miasa mato sahirana ny vady aman-jany ve mety ho zay ve le sarisary raha matosy ny mavaoka ny andro zany zay zany le fahitana ny fiainan'ny vahoaka akapobe zay resahany zay satria raha tsy diso a le zavatra teneniny zao dia hoe misy toerana eny amin'zareo tsy fantatra hoe ambany tanàna ve sa faritra iva ve sa ahoana dia hoe zay ny zavatra hiteny fa le na le akapobeny mihitsy zany no hitako a no le fandrosoany ty teknôlôjia ty dia lasa miazakazaka arak'izay miova arak'izay na ny toe-tsaina na ny toe-panahy na ny toe-po miatrika an'le izy za zany raha tambola kely zahay dia ny kilalaofanao tamin'izany sabaka fanenjika katro fanorona ohatr'izany vitsili fa amin'izao fotoana ianao raha mahita
akizy kely mitovy fotoana tamin'ny tena tamin'izany 5 taona fa tsy zany tsony zatra mahavariana zareo fa any amin'ny Facebook inona be dia be manao jeu vidéo sy karazany dia ireny rehetrarehetra reny zany a dia manova ny toe-tsain'ny ankizy androka na amin'ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny raha miresaka renao tsy hainao no henony fa le zavatra ataony ato ihany ny ataony a dia tena hita hoe misy fiatraikany be dia be any amin'ilay fifampitondrana sy fifampitaizana na izany na tsy izany nefany a amareny mpianakaviana atsika anay dia mipetraka foana hoe ahoana no fomba hifehezana n'ilay tokantrano mba ho voafehzany zay zavatra rehetrarehetra zay a fa tsy boroka any amin'tsizy ny ankizy a na amin'izao fotoana nge ny ankizy 5 taona efa mahay sanatria manao sipa ozy ny fitenenana dia na 12 taona rehefa nahita an'izany a tena nampalahiny be mihitsy zay ka zay dia lasa ohatrany hoe mivoana zany le zavatra iainanao anivon'ny fiarahamonina ary nahita antsika eny amin'ny arabe ara dia tsy miambahamba akory ny ankizy kely sy vavy kely sy lahy kely mifanoroka fampitatana be dia mino fa na ny ray aman-dreny iny a dia tsy mahalala kory hoe le zanany ene manao an'izao dia inona nefa mahatonga zay le fandrosoan'le teknôlôjia diso tafahoatra loatra dia le ao anaty film mahita film izy le miadiady be dia ampiariny iny ery amin'ny any ery dia manao kiadiady izy dia le kivadivady ohatra zany dia lasa zay dia izy na ile sika ray aman-dreny le reny mpianakaviana mahatsiaro mahita fahasairanana ao anatin'izay hoe ahoana ny fomba hitondrana kanefa vaovao moa ny taony ty efa nitrotrona-bavaka dia mino fa ny tsirairay akalesona amin'ny tsy nety teo aloha rehetra dia hoe ahoana ny fomba hitondrana azy za kosa nefa mahita zany hoe ny autorité parentale tsy maintsy mipetraka ny fahefana anana ny ray aman-dreny tsy maintsy mipetraka eo amin'ny zanaka eo amin'ny tokantrano mialohan'ny zanaka sy mialohany izay manampy anao dia azon-dray aman-dreny atao tsara mihitsy a ny mametra ny ora fodin'ny zanany azon-dray aman-dreny atao tsara ny mametra ny écran-ny zanany tsy ho voatery anaraka izy fa misy kosa ny sasa mba miaino ihany dia eo amin'ny lazain'ny ramatosolombavambahoaka teo hoe mbola kely amin'ny 12 sy 15 taona ny ankizy a dia miditra amin'ilay fiainam-pitiavany tena marina zany dia lasa tsika tamin'ny taloha zany za aloha ngamba tsy isanareo tsony satria za efa 12 taona nanambadiana zao efa 12 taona zanako voalohany ohatra ny taloha zany a sahirana tokoa mijery ilay izy dia ny amin'izao fotoana zao zany ahoana nataontsika fa za mieritrehitra hoe zava-dehibe indrindra dia tena ilay fifampiresahana amin'ilay ankizy zany zao sisa ny antony ilay fihetseham-pon'ilay fitiavana tena tsisy afaka ny amey azy lasa mivadika herisetra le izy rehefa fehezina le fihetseham-po ara-pitiavana fa za zany tena mangiavin'ny ray aman-dreny manana indray zanak'ireny raha mbola nampianatra communication tao amin'ny oratorio Don Bosco zay fantatra loatra fitezanana ankizy isan-karazany ao a dia miresaka amin'ireny ankizy vavy ireny mba manantona zany matamitataha ohatra zao dia tena manome torohevitra ny ataoko hoe eny rehefa ohatra araka izay a tsy voasakanareo tanatin'ny taonina anareo la resam-pitiavana dia zao mila fitandremana fa ny namanareo akaiky anareo indrindra dia neninareo aloha voalohany indrindra tatarao amin'neny tatarao amin'neny neny tsy hifosanao amin'olona neny tsy angalatra sipanao mialatsiny mala fomba fiteny satria mindraindray misy lasa rotam-piaro kely dia resaka amin'ny namana dia veo lasa tezitezitra amin'ny namana neny tsy angalatra sipanao neninao ny namanao voalohany indrindra aloha raha ohatra ka tsy mihainy tata tena marina mihitsy zany satria hitako taka zao a misy akizy parika mangeta ety izy akizy mbola tsy ampy taona zany ve eo amin'ny 14 taona 15 taona eo dia tena manao sacrifice mihitsy hoe ampianary io a miantso an'le tarika zany sitrany izy a mba mahazo rehefa mahay zany izy a dia atao aminatin'le tarika lehibe rehefa misy fotoana dia mba sitrany hoe mba vidanany slip iny a vidanany kapa mba vidanany soutien vidanany rehetrarehetra satria zay zany ny azoko hanabiazana azy any dia re manaraka izy dia rehefa manaraka izy a dia zao izy efa misy tsy haiko misy folo ao mianatra dia zay zany ny zava-dehibe amiko satria dia teneniko koa hoe teneno amiko zay sipanareo satria le ray aman-dreny tsy maharaka tsondry lazy tandremo koa sao dia anao répétition ny bako manga nefa zavatra fa tapako any tongotra dia manaiky tena manaraka mihitsy zareo dia izay zany hitako hoe lalana vahaolana satria izy mila vola satria mba te hiaingoaingo izy nalana vavy dia be izy tonga ao aminay eo dia mianatra
zay mihitsy mantsy le zay le resaka namana koa zay volalain'ny tanora zay ny tiako tenenina amin'izao fotoana ne a noho zay le fandroso'ny fandrosoana tafahoatra loatra misy zay eo amin'ny fiazakazaky ny teknôlôjia dia le tontolo ivelan'le tokantrano le tontolo ivelan'ny fiarahamonina le namana ny lasa manefy an'le ankizy ka nandeha atao hoe manao zay ho afaka le ray aman-dreny hoe anatsara le tokantrano tsisy ray aman-dreny mihitsy aloha zany aniriny zanany ho ratsy zay aloha dia marina zato isan-jato fa zay tontolo ivelan'ny manefy ny ankizy tsirairay zay dia mitarika an'le ankizy hiboroka fa na anao zay ho afaka aritsika rehefa sendra tonga am'izay nisy ny teny anandry mandeha hoe tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana indray ary na soratra masina ara dia miteny hoe tsy misy mahavono ny afo fitiavana dia le afon'le fitiavana ao amin'le ankizy zany lasa miasakazaka meloa no le fandrosoana diso tafahoatra hitany masony eo dia na mbola tsy te ho tafaroboka any izy na ny namany efa mampiaraka izy tsy mbola tsy manao an'izany dia efa lasa hoe te hanao an'izany sahady izy dia eo zany mahasarotra an'le raharaha tsika tsy afaka ny tompo-teny fantatra hoe voafehantsika le zanaka ao anatin'ny tokantrano ary tsy le zanaka ao anatin'ny tokantrano fa za zao mareny mpianakaviana anazy solombavam-bahoaka Madagasikara tena zanaka be dia be ny anazy satria nareo ankizy hita rehetrarehetra eo misy ankizy milalao rano maloto ery dia fa tsy mahazo milalao an'io na tsy zanako ary io dia tenenina misy manao an'izao dia tenenina raha azo tenenina tsy midika hoe ny tena tompon'ny fahendrena na tompo faratapon'ny fahalalana fa kosa fantatra fa zanaka malagasy mitovy amin'ny zanaka ny tena dia tenenina zay azo tenenina fa nefany a sarotra ihany indraindray za zany manao hoe misy lafomatsara le fanarahana le teknôlôjia vaovao fa nefa koa misy maharatsy azy satria ny antony dia zao mitoetsaina mahamalagasy atsika sotoavina mahamalagasy mbola ao amintsika foana bakomanga zao mihira dia ny anazy zareo nge nihira taony tena sady ary mihira zareo dia tena hoe misy fitaizana tena hoe kolotsaina zay kolotsaina mahamalagasy zay zany nezahantsika ampidirina ao aminatin'le ankizy foana satria ninina zavatra misy zany dia tokony ho fantatra fa tsika malagasy fa tsy vazaha na anaraka fa zato faharivo io zavatra hita masontsika rehetra internet Facebook sisisasisisy oui ny mondialisation dia tena manimba fa ray aman-dreny reny a ny alohan'ny isy ny mondialisation teo amasony zanako za tsy miteny hoe afafako aminareo le izy fa ho amanokana zay koa isika ray aman-dreny zay afafintsika nojinjaitsika zay afafintsika amin'ny zanakitsika nojinjaitsika tompona andraikitra zato isan-jato ray aman-dreny amin'ny zanany ary ny afiteniko amin'ny olona rehetra na mpiara-mianatra amin'ny zanako lazaiko ety mihitsy manko dia fantatrareo zanako hoe fanantenana tendry mamiko za fanandrianina sy fanantenana tokony meny afo aina zotoavina manao ahoana isany amin'izay toerana misy azy zany dia tantarao hoe ohatrany ahoany fa za ny voafafiko nojinjaiko amin'ny zanako satria neny a ary voajanahary ary nykolon'Andriamanitra mialohan'ny mondialisation zay fantatra ny zanako eo amin'izay mametra le mondialisation hoe ny écran azonareo atao farany amin'ny valo afa-tsy hoe le zokony efa manao stage zao dia mila mampiasa ordinateur foana amin'ny stage zay ataony amin'ny valo télé avy zao amin'ny valo tapitra io téléphone vono io amin'ny alina confisquena io ka somary enjana le izy dia mampalahelo ihany ndraindray namana azy miteny matetika hoe andositra anao farany fa zao ange raha satria ny tenintenin'Andriamanitra izoky iteo dia zay mihitsy tena le tenin'Andriamanitra tena milaza mihitsy hoe tandidona manko reny eto ty zazy tika dia zao fa izaho no andony karamanao fiverenako mantsy Mosesy le narina tany anaty rano zany dia namena zanaka vava farao zanaka mpanjaka nomena azy ka tandidona fotsiny iny amin'ny Mosesy fa isika no hitantarana n'iny zavatra iny nomena ho tezaitsika reny zazy reny ka amin'ny fiverenan'Andriamanitra alaiko mihitsy amasika aminy aloha dia malahelo izy toy zay eo ataon'Andriamanitra hoe nataonao tsy rambona ary ny tena loza manko dia zao zay tsy fantatra ireo rakizy dia zao sarobidy be mihitsy ny fananandray aman-dreny anareo tena mamy tena marina ny teny malagasy ary fahendrena ngeza be hoe anamo raha zanaka tsy tia ray aman-dreny dia raha hita dia mamy be nareo dia rehefa mametraka le anina le ray aman-dreny efa metraka le fepetra isan-karazany dia tokony miaiky nareo indraindray ary ohatra ka tsy ekenareo le izy dia milaza hoe ka izao kely izy ry neny ka izao kely izy ry tady fampiresaka tsara dia dadasinay koa misy fotoana nge le dadasinay resana za tena mahita olona mihitsy rehefa atsonjanany inona neny inona miany efa sambaraka eto amboniny tany atsonjanako neny neny oui malala petapetako an'io anareo isan-karazany io oui malala oui sominena oui mamy
tsika teneny mibako magny raha ohatra ndray zany ka tonga ny fotoana efa eo le fifandonana eo le hevitra tsy mitovy dia misendoatra ny anankiray misendoatra zanaka foana moa zany matetika ny somary hoeti-po ao anafan'ny ray aman-dreny koa zao tsy mety zany zao nefa tianao zao ela dia mijany lela sy ny sisa ahoana ny fomba tsara indrindra ifehezana ny tranga sara raha amiko aloha ohatra tena rehefa tena za tena masika fa le ankizy zany a mila tambitamby ianao koa nefa mila tambitamby satria raha vao ohatra ny ankizy zany a tsy tenenao raha ohatra zany misy zavatra ataony tsy ho teneninao izy nefa tsy mety le ataony dia tsy maintsy miteny ianao fa zana koa satria marary le fonao natarika ko ary satria misy eo amin'ny 3 zareo a ampin'ny vady aman-janako a ampin'ny fianakavianako a ampin'ny olona rehetra tena indraindray tena misy zato mihitsy zanako daholo reny satria indraindray a tena feno e raha ohatra misy nefa hoe fa rariny ny anankiray na ao amin'ny tarika na ao amin'ny zanako tena mitovy amin'ny zanako reny ary tena mandeha mitondra any amin'ny dokotera mandeha maka fanafody manampy an'ireny tarikako na ny olona rehetra zany dia ohatrany hoe indraindray a feno satria titako zolazaina fa mila miaino zany ny zanaka e ny ray aman-dray koa nefa tsy maintsy mba miaino ny zanaka ndraindray a satria ndraindray mety hoe adala ihany izy nefa mety misy marina ihany ny tena ndraindray dia mila mifampiaino le ray aman-dray sy zanaka le zavatra nyteneninao teo hoe ahoana moa zany ny andanjalanjana le fifampitondrana amin'ny ray aman-dreny zanaka satria ohatrany hoe mitazona fotaka ato anatin'ny tanana ianao avelana ohatran'izao io dia migororaka very ihany fezona ohatr' zao koa nefa dia mivoaka ety ihany koa miporitsadritsaka ety dia mila mandanjalanja ny fitondranana eo anatin'ny tanana zany nefa tsy midika efa marina ny tenin'le zanako vavitatsy hoe enao zany a tokony hipetraka foana maharay aman-dreny anao ao tokantrano a indrindra mahareny mpianakaviananao ny ankizy a mipetraka amin'ny toerana maha-izy azy ihany koa ny ankizy mipetraka amin'ny mahazanaka azy dia ahoana ny andanjalanjana an'izay misy ankizy a tena hoe tampiteny tsotra fotsiny dia miaino anao izy misy masonao mijery dia fa miaino izy fa misy raha tsy trerominao tsy miaino ary misy ny sasany ary tena hoe kapoka mihitsy ny ilaina efa amin'izao fotoana moa zany le kapoka efa tsy mety tsony dia misy koa hoe ny tena fanao ny ray aman-dreny zany ny zatra hitako dia hoe ny ray ohatra mamelaka tamaina tenenina zany tsy le kapoka fa le hoe mibedy zany mitrerony fa ny reny amin'ny mahareny azy dia miteny azy hoe ka izao nkeny nahatonga an'iny e izao no nahatonga ny dada nyteny anao tamin'iny zao dia tsy tokony ataonao dia any amin'le reny zany izay tena hoe le reny mitondra folovolana iny zany ny tena ataoko hoe tokony ho akaiky fonony zaza ary tena akaiky fonony zaza dia any mivoaka le resaka rehetrarehetra fa inona ny olana fa inona n'izao iny dia na resaka tena tsy tokony ho faheno ary a dia le reny maheno an'izay a any amin'le zanaka io dia rehefa izay dia mila miaino zany le reny dia le zanaka koa mila miaino an'le tenen'le reny dia rehefa avy eo a dia misy zatra tsy maintsy mivoaka eo amin'io resaka io a ady hevitra io dia iny a le reny rehefa avy eo miteny ary amin'le ray hoe zao nge le izy ianao kosa mila micomprendre na izy efa nyteneniko fa zao le izy a dia miravina ho azy zany le olana raha tena hoe samy manao an'izay misy reny 3 andro 4 andro herinandro tsy mifampiteny ary ka tsy tafitany aminy le secret fiton'ny fahombiazan'ny tokantrano lazany zoky solomavamboaka teo zao le hoe nyvaliny ihany moa le izy le fanotanisa tonga dia valiny tam'le hoe mahay mandanjalanja ray aman-dreny sy zanaka dia eo amin'le hoe mandritra ny 3 andro tsy mifampiteny tsy tonga indray koa amin'le famelan-keloka amin'le secret faheniny zay le hoe famelan-keloka zany mahatonga zany fa ny tena loza koa dia izao ange rehefa mandray andraikitra le lehilahy mikapoka dia le vehivavy dra aza ataonao zany famadika amin'izay koa teny le vehivavy dia zanako aza ataonao an'izany ka lehilahy mazava loatra raha anao an'izany zay zany mba hitariako ny saintsika vehivavy mpijery ihany koa
lehilahy matahotra ny andraikitra raisiny izy matetika mifondra amin'ny ankajy dia mifondra aminareo mpijery any fa nareo lehilahy matahotra ny andraikitra raisinareo matetika variana any amin'ny asa variana azafady fomba ataony hoe pince variana any amin'ny baolina variana any amin'ny zavatra fa ineny mifantoka be ao an-trano ka rehefa andraindraikitra zay ny be de lesasy dia te hisarika amin'ny fonony zazy nareo lehilahy dia azy dia masika amin'ireo zazy ireo loatra ianao kozitina amin'ireo zazy ireo loatra fialanareo baly zay fa eka maro zany fa isika vehivavy zany a tsy matahotra an'izany satria zao a mbola mitoetra foana le teny misoratra masina hoe ny zanakaindry mafaly indrainy rehefa mahay le zaza rehefa endry le zaza dia zanako io dia fa rehefa nireny misy favoazany le zaza dia enao ihany enao no eto fa za variana any amin'ny asa na dia samy miasa zao ary ka zay le tiako tenena amintsika vehivavy fa samy mety an'izany fa io zaza io tsika ny tompony andraikitra voalohany ny zava-misy ao fiarahamonina misy ny tokantrano mandeha ila lehilahy fotsiny ao na ny vehivavy fotsiny ao dia reny koa matetika misy olana ary be dehibe le izy za zany te antany ambakomanga eto hoe amin'ny mahampanankanto anao amin'ny maray aman-dreny ianao inona ny fomba ianao koa zany mitondra zanaka be dehibe remorka be dehibe ahoana ny fomba tsara indrindra miamiko lohany a misy reny koko loha za reny a fa misy ny reny a rehefa ohatra hoe masika loatra ny dada zany na hoe tena entitra be izy amin'le zanany dia hitako mihitsy zany dia afeniny le reny le eloko le zanaka nefa tsy tokony afenina mihitsy zany ny eloko ny ankizy raha ohatra misy zavatra atao fa tahaka zao ohatra misy tsy nety nataony ny zanako a tonga dia teneniko amin'ny papany zao no nataony io a zao dia nisy fotoana raha ohatra hoe ny zanako a any amin'ny 20 taona le zanako faravavy mba iza loatra ary ny sipandrity satria tsy mba hitako izy manao sipa zany dia taty ariny izy nampiseho satria le zazany tena masika be ary za tsy manafina mihitsy zay zavatra ataony rehetrarehetra amin'ny papany dia eo izy fa miboraka amin'izay dia tonga dia fa hitanao dia lasa milamina zany izy rehefa taty arina ny lehibe fa misy zany a ny reny koa indraindray manaonao foana manafina dia misy koa nefa ny ray a tena tsy nirarahany zanaka fa lasa mandeha ary nefa le ankizy ireo a mila fijerevana ireo a dia tokony tsika ray aman-dreny zany a tokony mba samy heritreritra na ny lana ny vavy a anabe tsara ny zanakitsika satria raha mbola kely izy dia efa tokony efa ampianarina an'izany manao na zava-misy tsika reny fotsiny sisany ao an-trano na ray fotsiny sisany ny antony samy fisarahana na fahafatesana sanatriny na zavatra na asa fivelomana ihany koa ahoana ny hevitra mahakasika reny fitazaina tsy maintsy atao reny dia ny reny raha ohatra ka hoe eo ny reny fotsiny dia ny reny zany tsy maintsy miatrika na inona ny zavatra mitrano eo amiko aloha dia za tsy maintsy miatrika na inona zany mareny a dia miatrika na dia tena tapana ara lohako tsy maninona fa miatrika foana misy fitongilanana tokoa raha ny tokantrano amin'izao fotoana no jerena dia tena be dehibe le zavatra tsy mety zany ary tena misy fetraika amin'ny be dehibe any amin'ireo zanaka taranaka zany le izy satria ny akamaroany mialatsiny aloha raha miteny eto fa ohatrany hoe tsy hoe mamely lehilahy zany na hoe na maneliketrika fa amin'ny akapoben'ny fiainana dia be dehibe zany le reny satria ny reny mantsy tsy afa-miala amin'ny ankizy na inona zany reny zany tsy afa-miala amin'ny zanany mihitsy zany dia matetika zany a le reny ny angonany rihatra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga zany hoe le ray zany ohatra raha misy ray mpianakaviana anankiray a tokony ampidi-bola izy ohatra fantatry le reny roa alina isam-bolana ohatra toko vola hiditra ao tonga faravolana lany sanatria hoe toka ny avelany any na lanilaniny le vola dia mety hoe 2 arivo na 3 arivo sisa ny entiny eo dia izy hoe ty vola dia izy le raha matoa fa aiza le karama ko io sisa misy sisa na io zao angafaka miteny le reny dia na 2 alina na 2 arivo na 3 arivo entiny eo dia tsy maintsy atao ampy hikarakarana le zanaka tsy maintsy le reny no ameno banga rehetrarehetra ao anatin'io tokantrano io dia zay le hoe misy fitongilanana misy fitany lanana ao anatin'le izy dia izay zavatra zay nefa ny raha ny tena izy koa tsy tokony atao hitan'le ankizy hoe misy zay tsy fahampinana fahambangana zay fa le mpivazany miezaka mifampiaino mifampiresaka foana ary le fifanajana tokony hifametraka ao zao koa tena olana ny akamarony zany ny zavatra hitako zao a dia
tokatrano ohatra hoe mivadivady fotsiny ozy ny fitenenana fa ny akamarony tsy misoratra ary zany zany tena hoe ezaka tokony atao le hoe maninona le mpivady a raha misoratra ara-panjakana farafarasany rehefa tsy ho any fiangonana fa avy eo le lehilahy manilika amin'le vady hoe dia afaka miala ho azy fotsiny izy misy an'izany hoe efa efatra ny zanany mbola be voka be dia ilozan'le rangahy rehefa avy eo dia rehefa fahalalako azy ohatrany hoe mipetraka leo dia lasa izy aloha mandeha dia mangingina indray izy dia verina mametraka indray dia ohatr'izay hatrany hatrany le fiainana dia le tsika vehivavy nefany a amin'ny mahareny atsika nafiry apetraka le lehilahy eo dia zanakitsika ny anarany iny izy afaka mandeha fa rehefa lehibe iny ataony izanako ry indrindrindra fa raha metimety ny fiainan'le zazy ka eo zany ny tenenana hoe ny andraikitra ny tsirairay tokony samy makanena azy a na ao anivon'ny tokantrano na aiza na aiza fa ny zanakitsika ny taranakitsika dia tokony taranaka foana na inona fisehon'ny zavatra eo anivon'ny fiainana zany le tsy fahampiana raha-pitaovana mantsy manova zavatra be mihitsy ao anatin'ny manova zavatra ny tsy fahampiana fitaovana fa manefy an'le saina ihany koa hivadika zavatra hafa ihany koa iny dia zay ny mahatonga na miteny hoe ilaina ny ankizy amena zavatra zay ilainy kanefa koa ianao tsy voatery anaraka an'izay zavatra tena takiny fa manjary hivadika any aminao hifototra any aminao ary ampangalatra azy iny na ao tokantrano aminao anatin'ny tokantrano na ny ivelany lasa mpamankitrano izy rehefa avy eo rehefa tsy maharaka ianao ray aman-dreny ny zava-misy indray nefa ankoatran'izay le misimisy indray ny sakafo mihitsy indray koa ny tsy ampy ao an-trano a dia na ny sakafo araha tsy ampy ny fitaizana miady zao aloha zao aloha aloha zany hitatra kely fa efa lalana any amin'ny assemblée zany ny tsy fanaovana tokantrano masintsony eto Madagasikara tsara be raha ny solombavavoaka no miteny an'izany satria tena fiheverana ny firenena mihitsy a ny fiheverana fiaina tokantrano anankiray tena fiheverana firenena zany miainga amin'ny tokantrano io mihitsy ity fiainam-pirenena ity zany hoe misy cercle vicieux zany ao anatin'le izy satria ny fiainam-pirenena manimba fiaina tokantrano le korotana misy atao firenena sy ny atmosfera manimba fa fiaina tokantrano ihany koa zay atao hoe andry ny firenena anankiray rehefa malemy ny fiaina tokantrano dia simba le izy makasika amin'ny hoe mahareny indray a dia tena marina mihitsy hoe ny reny irery za efa aloza vadiko eny taona fanandeny asy izy fa tsy sitaka koa fanazakany ivelany fa tsampako mihitsy a ny vesatry ny hoe mitaiza irery na dia tsampany hoe any ny latany miasa fa tsy mandao azy akory ary matsiaro isan'andro san'andro amin'ny antso ny telefônina sy ny antsoratra ny afatra antsoratra fa na izandraty zany a mampahery an'le reny mitaiza rery nyreny aloha no resahako eto fa tsy mbola ndray a mampahery an'le reny mitaiza rery isika vehivavy zany a zavatra anankiroa eo no mampieritreritra rehefa miady ny vehivavy hoe tezitra rehefa atao hoe lalohan'ny vavy fa raha toizana iny hoe lalohan'ny vavy iny a dia hoe ary ny vavy no vatany lahy misy organe be dia be kokoa amintsika vatana tsika sady secrétaire cuisinière nenena no ménagère no rehetrarehetra sika fa lehilahy mametraka discipline fotsiny izy dia tsika mpanatanteraka ka raha mpanatanteraka tsy mahafinaritra be fe zany zay anankiray ny faharoa indray any vehivavy koa rehefa ho ratsy koa ny dia ratsy lehilahy zany raha mandeha tena ny vehivavy mavita ratsy ronjato isanjato fa lehilahy mavita ratsy zato isanjato tsika atokavana amin'izany dia zao lehilahy zany mandeha kely dia mody dia miova kely dia miverina dia manolo kely dia zay mahatonga hoe efatra le zanaka dia mbola misy be fa ny vehivavy a rehefa laseo izy masika be eo na tandrony eo amely an'le anankiray ka misy clé maratsy ny vehivavy ihany koa izay tokony ho foanana ilolom-po anaty be indry fa isika reny na inona dia ny farany dia aminay fahampian'ny sakafo tena marina mihitsy tsy fahampian'ny sakafo indray kosa efa tsy anjarany ao atokantrano intsony tsy anjarany ray aman-dreny intsony fa iny amin'izay dia tonga amin'ny anjarany eo amin'ny sehatry ny fitondrana eo amin'ny firenena ny antony dia izao ny tsy fanananasa sy ny fandehandehanan'ny olona anankiray a mahatonga azy tsy hitondra sakafo ao an-tranony ny tsy fananam-bola zavatra hafa iny le mitondra vola mody kely roa arivo dia io misy koa an'iny ianao fa le tsy fampy sakafo manko a dia mitady le reny rehefa tsy ampy vola fa le tsy ampy sakafo sady tsisy mitondra ndrany tsy mitondra ndray dikany za somary variana kely amin'ty mifona fa somary mirearea kely amin'ty titre ty amin'ty titre ko tya fa eto amintsika zany a na mijery ny fakomparitaka na mijery an'le zazakely oetina mangataka eran'ny tanàna reny zazakely menamena kely reny
nakaiza daholo ny assistante sociale nanahoana ny anarana izy ireny manahoana tsy ampiarina dia ohatra ny mampieritreritra na ny fanaraha-maso marobe zany ny asan'ny assistante sociale ho an'izay assistante sociale tsy voatery ho an'ny karama sy ny fandraisam-bola ihany fa mba hampiarana ny zavatra ny anarantsika zany fa tena tokony hoe ho ampiarina zany ka eo amin'ilay sakafo ny assistante sociale mino hoe eto Madagasikara fa manao ny nutrition humaine ary mahafantatra tsara mihitsy hoe inona ny fahabangana rehefa ny sakafon'ny olona no tsy ampy tena na ny manako hoanina zaka tsy ampy ny sakafony dia mikorotana izy fahavizanana rehetra dia zay ntsiko tenena hoe eo amin'ilay sakafo tokotrany ny tranga anankiray a ao anatin'izay hoe tsy fahampiana ao atokantrano zay a fa ny fietsika mihitsy nge no baikony tsy fahampiana io e ka lasa maheriseritra kokoa lasa be taimbava indray zava-misy ny tianytenen'ny enikatsa hoe lasa zany ny zavatra hita mahery fiesika mahery mila fa tsy mizato isan-jatony olona zany ka tsika zany zao lefa hoe mitady ny anina nohanina an'io tadiavina an'io mitrongo vohomana ny misy le tsy mitrongo vohomana reny a fa andao iresaka olona anankiroa zay directeur général na orinasa ny anankiray ohatra dia ataontsika hoe mitantana orinasa anazy manokana koa ny anankiray andaontsika hoe ana ministère anankiray ty tale général ty variana amin'ny asa ministère variana amin'ny fandaminana ny tournée variana amin'ny fitinjaranasa variana amin'ny staff meeting mifona fa tsy haiko tena zany amin'ilay malagasy dia ohatran'izay ramatoty ramatoa indray ato variana indray amin'ny mieritratra hoe indrangah iny koa mandeha foana za koa mba mitantana ny orinasanay ato aveloko za mba hanao nytiako ataoko ato fa reo zazy reo samy ray aman-drenireo za ngamiralandreo fa samy tompona ndraikitro misy mpanampy ao za mila mampandeha nyty biziny ty lerangah mila mandeha ihany zany hoe zany zao misy vola zany ampy ny ara-pitaovana ampy ny resa vola ao anaty mety mihoatra za fa tsy ampy fotsiny fa misy indray kosa nefa teneniko hoe mpandrafitra sy mpanasa lamba mody ariva le rangah mpandrafitra mandra-panasanyle ramatola ambany sy fipasony an'ny akanjon'le olona sasany efa mahavita mikarakara sakafo ariva izy raha nakisany amin'ny EPP daholy mandra-pitraotraoan'ny oran'io le rangah efa mahavita mitondra bisikleta makanjanany any trano zay tena hitanao mihitsy hoe fiainam-pianakaviana sambatra fa tsy voatery vola sy ny materialy no mahatonga ny fahatrana sy ny arena eto ambonin'ny tany fa miainga fisainana sy le fifamenony ny fitiavana ao an-tokantrano zay mbola lazaiko anareo rehefa aveo raha manetikitika anareo le karazam-pitiavana bakomanga tena marina ny teneniny tena marina satria le vola zany na dia kely ary ka mifanaraka tsara ny ao an-tokantrano dia hainao daholo ny tatanazy hoe ty atao an'izao ty atao an'izao ty atao an'izao dia ny ankizy voky ny fafiraretana azo li zany mila le tena mifampiaina hoe na mpivady na ny zanaka dia tena marina mihitsy ny teniny nisy resaka ny teneny mitatsy teo mikasika an'ilay hoe saina io be dia be mihitsy foana ny tenenina hoe toe-tsaina mila miova toe-tsaina mila miova ahoana nefa moa ny idiran'ny enikaja amin'ny sain'ny olona anankiray na iza anatin'ny sain'ny olona anankiray satria le saina mihitsy no efa mahantra zay ny zavatra misy ny saina no mahantra fa isika tsy nateraka hantra fa le saintsika mahantra ka ninonina zavatra atao zany raha tsy ny tsirairay ny mahatsiaro fa tokony iova raha tsy ny tsirairay mihitsy no miteny hoe zao ny zavatra tokony ho ataoko atsapako fa tompona andraikitra atao trano ohatra zao anao ohatra zany za anatin'ny toetrano anankiray raha ohatra ka mahatsiaro hoe misy zavatra tokony tsy vita ato inona na tokony tsy vita satria za tsy nanao ny andraikitro inona tokony atao manino tsy vita satria zany tsy nanao ny asako dia noho izay zavatra zay ny saiko zany mila mahafantatra fa za dia tena tompona andraikitra ny saiko mila mahafantatra fa za tokony hivoatra ary tokony handroso tokony hampandroso dia izay toe-tsaina ty anatoko zay tya raha fantatro fa tokony hampandroso sy hampatsara ny tsirairay dia ampitainany amin'ny hafahafa zay le hoe anova toe-tsaina zany hoe tsy hainao no anovan'le toe-tsain'le olona fa ny zavatra ataonao no atao fantatry le olona dia iova ho azy ny toe-tsaina le toe-tsaina zay mahantra rehefa miresaka toe-tsaina ihany ianao fa ny zava-misy ange na ny mpiray-tam-po raha tsy mifanara-tsaina ntsony amin'izao fotoan'izao fa le aretina hoe titikely io tena na any amin'ny adilova na fiainanao an-trano io dia efa ianaran'ny ankizy zavatra ohatran'izany zany ka ty zao ny taona vaovao dia mifanontaniana hoe
inona reny mba mety azo sika atao anorona hevitra zany ny isa-tokantrano hoe rytiny lalana azo ale fa le fitiavatiava kely io a tena zavatra ary zany zao théorie fotsiny fa rehefa tena miainao anatin'ny tokantrano tity kely dolo ny rehetrarehetra dia trano mpiretam-po misy an'izany ny fiainan'ny tokantrano abakomanga ngamba dia rehefa aveo tena marina zany satria sarotra zao ny fiainana dia lasa manaonao foana ny olona raha vao tsy mahay mila fiainana vadina zany ohatra zao za mitarikatarika mitondra olona zako ny mandray ny vola dia mila zany mahafantatra hoe ohatra mba mila vola ohatra ako reo tarikako reo dia tena any anahy zany misy ny tariky olona sasany tsy fantatra fa ny anazy vola azoko no amezako karama ny tarikako ohatran'izay fa betsaka nefa mbola mieritreritra hoe indraindray misy olona manontany hoe taka zao raha manao spectacle ohatrina ny karama bakomanga bakomanga ny tirana raha misany za tsy miteny satria izy any nafatonga azy manontany satria za zany misy tarika akoho miaraka amiko eo te afantatra izy ny karaman'le any-drareo dia ozy oke tsy fantako a fa sarotra amiko zany satria hitanao le arafa aveo zany le ankizy samy miresaka any a dia hoe zao mivola karamanay satria le tarika bakomanga mety hoe kefikefika be miteny hoe zao ny karamanay nataka zany ohatra tsy fantatra dia mety hoe iny mampatonga le olona manontany a nefa zany sarotra be satria secretko zany dia secret le olona tsy azoko atao manala baraka an'le namako a tsy azoko atao manala baraka an'le anina zany misy mitsara aveo hoe mety misy ohatran'izay fa tena sarotra be mitondra olona sarotra mitondra teny tena sarotra fa mila fahendrena mila fitiavana mila fanahy fa ny endra mitsika ngetsedra amin'olona indraindray zay mihitsy ao tokantrano samy manana ny marona samy manana ny dia tsy mifanojo mihitsy le izy raha ao atokantrano no misy an'izany a dia tokantrano tsy normal zany fa mila mieritreritra ianareo isika tsy ao tokantrano kosa aloha teno a ka zay manko fa marina aloha iverenako kely fotsiny am'le resaka saina amin'ny psychologue anahy zany ny saina tsy misy olona mihitsy raha ohatra ka ny anahy spirituel mialoha amin'ny psychologie aloha sady hoe psy fa tena andriamanitra mina hoe tsy misy olombelona mahaova sain'olombelona fa andriamanitra ny mahaova sain'olombelona fa na izany zany nomena fahefana isika efa nomena fahefana rehetra mandehana ianareo ka dia efa nomena fahefana tamin'ny alala le fianarasy tamin'ny alala le nametrahanantsika efa mamy tonga ohatrano le dizina be ka idata no mamy fa neny tsy mamo e dia raharaha be le idata no mamy fa ineny tsy mamo e tsy mitombona tsony le théorie ange idata no mamy fa ineny tsy mamo e zany kosa aloha dia sako izy ka zay indrindra izy tena miaraka fa raha fa miaramamy koa nge izy miara sambatra mitovisaina izy mitovsaina izy mato miaramamo dia eo amin'izay a lesona le mamo anankiroa no raisin'ny ankizy dia midika zay le tena koa tsy misy tsy fitovitsaina ao tokantrano iny amin'izay ny image hita zala fa ny eo amin'ny tokantrano tsy misy mamo a no mahita hoe tsy mety zay natao ndraiky zany raha ohatra ka tsy mety tokoa za zany tsy tahitompo teny fantatra hoe mety na tsy mety ny ataon'ny olona fi principe samy manany azy eo amin'ny tonga le fomba fitenenana hoe ahoana moa ny fomba hanaovana zany zay ny zavatra mipetraka eo amin'ny taiza saina tsy misy principe universel tsy misy hevitra ikambanambe fa rehefa tsy manohitoina ny hafa ka manimba ny hafa ny zavatra ataonao dia matoko tena tsara ianao zay neny mankotanao hoe sarotra be mitondra olona sarotra mitarika olona nianao niendry aminao ka loza samy manana ny endriny io samy manana ny endriny fa ny olona nge amin'ny zavatra zay eritreretanao hoe mety a ny olona milaza fa tsy mety fa rehefa ataonao ny fandinihan-tenanao ihany tonga am'le hoe évaluation jeritodika nanao jeritodika zavatra nataoko a ohatra mba 5 isan-jato nandaitra fa 5 isan-jato ny any ny simba efa mba moyenne zay dikan'izay efa mety tsara raha izay le izy zay teninao zay a fa zatra hitany amin'izay fotoana fanohatra amin'izany ny 5 isan-jato ihany no mety fa 5 ohatra ny tady ho simba daholo 5 isan-jato isan-mety zao natano enikaza tany hoe taona vaovao a dia inona zany no tokony atao hitondrana an'le fiainana zany na ohatran'izany za zany te hiverina ny an'le teniko tamin'ny voalohany ihany koa hoe tsika malagasy a
dia le toetsaina malagasy zay a tena hoe tokony hipetraka ao anatsika foana fahendrena mamalagasy atsika za zao a rehefa teneniko anareo fa sady somary mampime anty ninina zavatra hoaniko zany any an-dalana any raha vao tsy mihinam-bary a dia tsy voky zany a na inana tsy haiko nareo raha manao zany na mihinana vary ary raha mihinam-bary nefa na ray sotro na roa sotro ary dia voky a fa raha mihinana paty be a misao raha ivili be raha tsisy vary tsy voky a zay zany le mamalagasy anato an-tsaiko ato dia ohatr'izay koa raha mahita ankizy mifampitatany eriana manao zavatra zany dia ao foana le mamalagasy ana hoe tsy mety am'kolotsaintsika zao indrindrindra moa hita le hoe fiarahan'ny lahy samy lahy fiarahan'ny vavy samy dia ny saina mihitsy mivoa dia te hiverina zany amin'ilay fanontanianao raha hoe raha ohatra raka tonga ny taona vaovao ty inona ny tokony ataontsika dia ozy aza hoe tsika aloha ninina fandroson'ny teknôlôjia zavatra hitantsika eo amin'ny lohantsika eo ny resaka fanatotolony mondialisation ozy madamatatsy teo dia oka hipetraka foana le mamalagasy atsika hoe ray aman-dreny a mila mitiny zanany hoe reto a zanako naterako dia mila manaiky an'izay izy aloha zany hoe zanako reto a andraikitro reto a aditiko reto dia ny zanaka koa eo anatrehan'izay mila manaiky any koa fa dada sineny niteraka ana dia dada sineny tsy maintsy arahako koa tsy maintsy enoko na inona na inona dia rehefa mipetraka izay a mipetraka le toetsana mamalagasy atsika na miazakazaka raha ny teknôlôjia dia tokony a misy foana misy ny fifanajana dia mandeha fiainana zany resaka toetsaina malagasy ianao misy mpanakanto moa eto amin'ny plateau ny hira tononkira malagasy tena misy ventiny mihitsy azy hirany bakomanga fantatra tsara za mbola kely moa izy nefa tanora ohatra zao fa narehibe a zao mbola tanora ihany izy tena mitaiza fa nyfantaniko bakomanga hoe mba misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olombelona fiainantsika malagasy tena ny tononkiranareo reno zao ny tononkirany za tsy anao hoe kalony fahiny fa le gasy ie misy fiatraikany satria miaino izy a dia le dianao koa misy fiatraikany amin'ny daola na le hirany tena enony za manao kabare any amin'ny hôtely misy tourisme tonga fa tena manaiky tena faly izy tena vidy CD izy ny rakitra mame izy tena zany tena faly izy satria zavatra tsy hitany ary tsika manana zavatra tena tsara raha mbola zavakanto ka zay le loza zay loza ny touriste faly be mihitsy mahita ny bakomanga fa nefa ny gasy nefa ny zay le fantaniko teo hoe aiza hoe zany fiatraikany reny amin'le tokantrano malagasy le afatra voizy mandray le afatra ve le gasy misy mandray ary misy tsy mandray misy fotoana nanao spectacle fa mijery amin'ny bakomanga fotsy mahafinaritra azy eny akalamanjana dia misy tanora tena ankizy vavy memezany a totsika hoe aza memezana eno tsy fantako le za mandisy le mia totsika za ve ny adala sa ianao no adala tsaitsika malagasy io fa aza memezanao ako satria tena tesitra tan'izay sady nalaelo satria ao anatin'le zavatra ataonao no mety mampita hafatra ka izy tena ankizy kely ka ankizy vavy tsara tare le miaingo tsara anyre sonoby reny io any tena atsika ty fa tsy le rapirapy sy le anyrery le fiatraikan'izany amin'ny toetsaina tsy tena fa to izy dia tena nanaiky lasa izy niaraka tamiko dia ny tena mahagaga koa amile tarika bakomanga raha mahita izy zao eny ananany eny dia lasa tonga hoe na le ankizy vavy tsara tare reny ary satria ny antony a tonga amin'ny tsara le afatra sady anao koa mahafinaritra azy eny efa manakaiky any fanterana fa ny zavy kely efa misy folopo le iny zany mba isariana sainy le malagasy misy aloha ny mpanakanto a zay manaonao foana amina fitafy amina fietsika amina fiteny reny le manaraka ny toetrandro manaraka ny toetrany tsena mandroso miemotra re le modélisation ka mandroso miemotra fa ny fandrosoana any anaty lavaka fa misy ny tena malagasy aloha zay tena marina mihitsy hoe mahagaga fa somary tavelavela kely mijery ny mezany azy mijery tamin'ny ovina tamin'ny volana ambony mijery cabaret rose zay a fa sady olona ka maron'le mijery tao dia ozy a hoe le mpanakanto ve mifona zokopera mijery a dia le mpanakanto ve a noté
anazavaza sa le malagasy no manao tsinitsinina le namany fa misy malagasy tena tsy mandray afatra avy amin'ny malagasy raha iteny resaka fitezana zao ny irany be sasalola mazava loatra le ratotsina omby ny tetikady renake mitondra lesona nge reny eo amin'ny fiainany dia mbola nampianonanay zahay tamin'ny fotoanandro zay mbola ampianoko anjanako hatramin'izao ny nahoana zaza ndreo sy tamaina ry mamalita zay mbola mahatahiry tsara ndreo diamarakoto sy ny sisa mbola voatahirinay ny malagasy rehetra taloha satria izany no nitezainanay tena kolona tao anaty le tontolo malagasy somary mamenamenatra fotsy fotsifotsy vazavaza fa tena malagasy zahay fa zay le zavatra tiako hisarihana sain'ny tokantrano tsirairay aza iverina ho fahatarana na fahadalana le fiverenana amin'ny tena mahamalagasy fa ny mifanohitra amin'izay ary ny tokony izy tokony mirehare ianao satria ho an'izay mandeha ny ivelany matetika dia mahita mihitsy hoe kay tena kanto sy tena manamaizy azy ty mahamalagasy ny kolotsain'ny malagasy ity ny vahina ny ivelany any ianao rehefa tonga any dia ny olona nge tsy hianatra ny teninao ny olona nge tsy hianatra ny dianao ny olona nge tsy hivelona anao teny malagasy na izy tonga eto ary afa-tsy nipisy carps satria hitany fa misy tombotsoana eto fa isika malagasy miaina eto tsy izay mbola andeha ny ivelana dia tokony irehare amin'izany ka tokony isy fiatraikany be ao amin'ny fiainatokantrano sy ny fitezana ilay kanto tena malagasy tsy manaraka ny toetrandro eny mbo manarina eny ny kanto tena malagasy zava izy le fiatraikany amin'iza tokantrano ny tiako ambara hoe ianao mosy olo mavambahoaka dia sady ararao toko kely ihany ny fanomezana lanja ny mpanakanto malagasy na ihany koa ny kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny manoloana ny hoe fitaizana tadidiko tsara misy ny fotoana na ny mpanao politika ary rehefa anao propagande dia manao hira fitaizay ampiampitana hafatra dia iny hirahira mandritra ny ray volana sy tapany iny kilalalala hira ny tanàna fa tsy mety ve zay raha hoe averinao ohatran'izany reny rafitra hira foana voaresakytsika eto amin'le hoe kolotsaina malagasy dia ny teny ambomanarina ianao teo fa zay ambomanarina anao tena hirehareako mihitsy ty mambomanarina anay ity fa misy kolotsaina malagasy zay tsy hita eran'ny Madagasikara sako mihitsy tena eran'ny Madagasikara fa ao ambomanarina ihany ny ahitana azy inony zay raha misy sanatry mivava misy fahoriana dia eritrereto hoe fokotany raha atao fokotany anankiray ohatra hoe ambomana indray misy fahoriana atsony io eraky ny fokotany rehetra erana ambomanarina dia tonga ny vahoaka rehefa maraina mamangy dia mitondra valopy valopy fotsy io dia asiana vola ao anatiny io mety ariary zatony ao anatiny io mety roanjatony ao anatiny io fa rehefa mitambatra io dia anetsiny io vola io rehefa mitambatra dia misy vola madinika zay anankiroa ny entiny ndray apetraka atao amin'ny ilany dia ndray apetraka atao amin'ny ilany hoe fanasatana na ohatr'izany ho an'le olona dia tily anaty valopy ity zany le hoe famangina solon-drambondamba zany ho an'le rambondamba ho an'ny maty zany zany tsy hita mihitsy naiza naiza dia io kolotsaina io zany ao ambomanarina dia tena hoe manefy ny tsirairay hifankaty hiavana ampiseho an'le mahamalagasy ary tena hoe irehareako teneniko anao fa naizanaiza hira Madagasikara tsy mahitan'io ka zay natongana ny teny teo hoe hira foana ny resahantsika fa tsy voatery ho hira ny ampisehovana le toetsaina mahamalagasy fa amin'ny fomba mampanao amin'ny kolotsaina zay hitezanantsika tsirairay avy dia ny fiatraikana zay amin'ny tokantrano ny fiatraikan'izay zany dia mampianatra ny olona sahady ahirahina ahifankaty satria hoe raha ohatra araka ny rehetrarehetra mahay mifankaty maninona tsy ahifankaty ao anatin'ny tokantrano kely anankiray dia tena hoe le fihavanana zany zava-dehibe zany ary zany nefa tsy midika hoe tsisy artista ny ambomanarina tsisy zavatra karazan-javatra tsy hita ao ambomanarina na tanora anankizy manaka mahay mikabary zany ao ambomanarina misy tanora mahay baolina hita ao vehivavy mahay asa tanana hita ao ny tanora mahay mihira hita ao daholo tena hita daholo mihitsy rehefa ino izy anao teraka atao ambomanarina ay tanao hoe izy mahay zavatra zany hoe ireharehantsika zany le mahamalagasy atsika satria ny fihavanana zava-dehibe ao anatin'le izy finosin'le izy zany le fihavanana sy fifankatiavana efa madiva hifarana sahady ny fandarantsika tokantrano no resahana fiarahamonina tokantrano anaty fiarahamonina moa tsy azo ialany zay angambany aho meko fitenenana ianareo tsirairay avy marana antsika azy fantanina ny angatsika tany am-piandohana dia hoe ahoana ny fomba tonga ny taona 2024 ity fambiazana ho an'itsy tokantrano amin'ny resaka fitaizana indrindra indrindra fifandraisany ray aman-drensa zanaka sehatra samy hafa avy misy ianareo dia
angamba bakomanga mamarana azy amin'ny mahazoko be anao faratapomboninahitra tsy adino akory atoboko ato amin'ny tatamora safidrakoto raha matosony bavombahoaka aveo misaotra amin'ny faharetana fa ny eo amin'ny fahombiazana ny amin'ny fiaina tokantrano zay efa nomeko anareo taony fito fa ratsikoloina ihany koa nefa ny fitiavana io zay fototry ny nanorenana tokantrano sy fototry ny nahatongavan'ny zaza dia tsy misy zavatra vaniny ny fitiavana io koloina le fitiavana misy karazany telo fitiavan'ny nofo fitiavan'ny saina fitiavan'ny fanahy le fitiavan'ny nofo iny le mbola afaka hita tamin'ny voalohany dia le mbola manjakely bokosokosy izay le fitiavan'ny nofo nanaitra iny zany iny roa taona telo taona efa taona farafahabetsy nofo aretana iny mety maharitra lavalava oui ka ohatranazy zao nisy bikakely tamin'ny fotoanandrony fa zao 112 kilo tapitra zany le fitiavan'ny nofo niditra am'le fitiavan'ny saina amizay le fitiavan'ny saina dia le hoe mbola izy hitako taloha foana ihany ty hitako zao ty ka dia ohatray koa le ramatoa am'le lehilahy am'le vehivavy mbola izy hitako taloha foana ihany ty izy hitako am'izao ty na dia efa sola le lehilahy na dia ngeza be le vehivavy mampitoetra ny fitiavan'ny saina satria efa nosafidinao io mikolo an'le fitiavana zay tonga eo amin'ny fitiavan'ny fanahy ny fitiavan'ny fanahy dia zay napraisin'Andriamanitra tiako be le teny zoko tatsy hoe ny tokantrano maso fa tokony ho soratanareo ny vadinareo dia tokony ho ataonareo mariage ny vadinareo eritrereto fa tsika ary manana omby soratana fokotany manana alika soratana fokotany tele soratana fokotany dia olombelona mitovy aminao ve tsy soratanao zay zany le fitiavan'ny fanahy mampitoetra fitiavan'ny fanahy le fitiavan'ny fanahy le mametraka foana mandrakariva hoe isan'ny tenako tika tenako soloko tika soloko tsy hozonoko amin'inana amin'iny rehefa mitoetra ireo fitiavana telo ireo tsy mieritreritra mihitsy fisarana tsy mieritreritra fifandozana dia koloina mandrakariva fa marina be ny irany enrera dimazafy mbola mpanakanto ihany hoe ny mpivady miray torano sy vary ny ankizy manana toetra mirary dia mirary soe indrindra mandra-piona to raha matosony mavombahoaka miasika taona vaovao tokoa zany tsika ty 5 sy 2 nisy ny zavatra tsara dia misy zavatra ratsy famofao anatin'ny fiainany zany satria zay ny mandrafitra ny 5 sy 3 andro tsy atao makivy nefa ninina zavatra misy fa araka ny lazaiko tany amin'ny voalohany hoe jerena ny lasa totiana ny lasa dia mpanjinina ny ankehitriny dia amboarina zany le hoavy zany dia zay fitiavana ny tenen'le rahavaviko tatsy zay zava-dehibe loatra eo anivon'ny zavatra rehetrarehetra atao na eo anivon'ny tokantrano voalohany indrindra le reny sy ray aman-dreny sy zanaka dia le mpivady dia le fiarahamonina ray amanontolo izay mandrafitra ny firenena ka ho anazy zany atsipo ny tady eny atandroko ny omby atsipy ny teny eny ampon'ny malala fotoana fiovana ny taona vaovao fotoana fitondrana fangatahana fahasoavana ary fifampiraritso dia ny rariko indrindra zany mba ny tsiraray atsiaro fa tsy fotoana tsony zany fifanenjehana miala ao tokantrano dia fiarahamonina sy firenena fa hoe ahoana ny katsahako zavatra tsara ho an'ny nikaja ho amin'ny bakomanga ho an'ny tatamo ho an'ny mpiarahamonina amiko enina dia zay olona manenjika anara zany dia andaotsika hifampitsinjo zay tsara ho an'ny tsiraray dia izay zany niteraka soa atsika amin'ity taona vaovao ty dia mirary tokantrano sambatra ho atsika tsiraray any tokantrano any rahamatò rasoarinala mariety na bakomanga ninakony dia tsisy ohatran'ny fifankatiavana zany no zava-dehibe eto ambonin'ny tany satria zay zany no fiarahana amintsika rehetra mifankatia dia mifamela heloka dia raha ohatra mizavatra mampalahelo zany dia mifanazava mifampiresaka dia mifampiaino dia ohatran'izay zany dia manaova tomba voasambatra daholo tsika menakavy fa zay zany no avaty amin'ny bakomanga dia veloma daholo dia misotra tompo tsy atsiaritra fa naninona ny anaranao natao hoe bakomanga efa tamin'izany mbola kely natonga an'izay zany dia zao manga ny anarako na nysoratany ray aman-dreny koa dia za ola mangamanga kely dia nisy fotoana zany nanao spectacle lasa nanao feto amin'ny Ramafadraona tamin'izany 13 taona ny taonako nihira amin'ny bakomanga dia tsy raisiny ozy fa kely loatra ozy Ramafadraona
de ozy ny dadany satria za tsy mety miala eo ambony le tamboho mihitsy tsy maintsy anao a de le dadany tsy nanaiky e izy tsy manaiky de farany a nanaiky de nira mibaky manga voalohany a tao amikanja itafo isotry tam'izany voloko anakiroa kely eto de fatorana riban kely de teo zany nanomboka nalaza raha mafadraona zay natonga ny izy zany namorona le baky manga de inona nataoko anarany tarikako baky fotsy ianary tompoko lasy tompoko vavy vao manomboka ny taona tao anatin'ny tsikitsiky fa indrindra ny zahana nitondrana loha hevitra izay afahany rehetra maka izay tandrify azy ao anatin'ny fiatrehana ny taona vaovao no nentina tamintsika tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity zoma alina ity ampitiavana no isorana antsika rehetra miaraka taminay hatramin'ny farantsehivina raha matota tamyra zavindrakoto pahay taizasaina ara-piarahamonina sy serasera ary mpanolo-tsaina makasika ny fiainan-tokantrano raha matora soarinala mariette na ibakomanga mpanakanto raha matora hersovololona victorine sombavamboaka ny madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahenina no filohan'ny commission misahana ny asa-panjakana sy ny asa ary lalàna sosialy no eny amin'ny anteny miara-pirenena izy telo miravavy mianaka ireo no vahintsika tatao anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ny tian'io ity amin'ny fotoana manaraka zahana ny ampiakatra lehilahy ra-pianakaviana samihafa indray resaka ny hevitra izy reo mahakasika an'ity taona vaovao ity ny amin'ny androany aloha izay no vita dia mirary soa antsika rehetra mandritra ny taona mametraka ny manam-pitafa ho amin'ny zoma indray veloma tompoko